anatin'izay ady amin'ny fahantrana izay dia anisan'ny anipana ny fanjakana malagasy ezaka goavana miaraka amin'ireo mpiara-miominantoka ny ady amikerehany amin'ny tapany atsimon'Nosy ny rano zavamisy any an-toerana amin'izao fotoana izao dia efa manomboka miarina tsikelikely ny fiainandreo tokantrano aman'alina izay nianja dia nikeretany amin'ny faritra Androy sy ny faritra Nosy izany no ny ezaka marobe natao tao anatin'ny izay na izanatsana dia mbola mitoy ny fanaramaso akaiky sy ny fanampiana azy ireo ary anisan'ny nidina fotony ny jery ny fomba mbola anampiana azy ireo ny amin'isy ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny filohan'ny FIDA izany tany toerana ihany koa Priscaraka Tonandrasana naka ny sary tsolontenanay any Androy. Iray amin'ireo fianakaviana nitondra faisana sy sahirana avokatry ny kere sy ny fiovaovany ny toetry ny andro ny fianakaviana Isanamina reny mpianakaviana 12 taona monina eto Ankirikirika distrika Namboasary Atsimo atao anatin'ny taona vitsivitsy anefa izao dia niova tanteraka ny fiainany ary lasa fitaratra ho an'ireo tanora namany noho ny fiofanana sy ny tosika nomeny ny Formaprod tetikasa izay eo ambany fehiny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana atohanany FIDA io se ai ni tumbu na sadimy io se ni teraka na faniavy io dia io se dimy amizay na tomboko amizay na nanao zevek zahay na pitumbu io se ia amin'ny 2020 raha nahazo visy angberaiky ie zahay nafana mois de avril raha nafana mbola tsaramaso zahay nahazo visy draikidraiky raha faharoa iangbeko amin'ny 2021 raha nahazo tsagno ai tiako nahavitako azy amin'ny 2022 to raho sarety ty niazoko. Tanora mahery ny arivo no efa nahazo fiofanana sy tohana tsy nisy sehatry ny fiompiana ihany anefa notohanana fa ny fampiroboroboana ny fambolena ny fanomezana rano fisotro madio ary ny ady amin'ny fiovaovany ny toetry ny andro ka nahatonga ny tiomena na tetim-piavy taty Androy tao ao ary nanimba ny voly sy ny anofotany io ihany koa no antony nametrahana ilay teknika antsoina hoe agroekolojika sy ny reps na ny réservoir d'eau enterré plein de sable toy ity eto sampona ity dia tombontsoa azonay amin'izay zany ny hena ny fijaliana any mantsikan-drano mandrary agny mba finaritsy zahay ary indrindrandrindra raha fa amidy io rano amidy amin'ny vidiny ambany hitantsika zao eto Batsira eo ny apemba ny raketa tsy misy tsilo ny balahazo moringa ny tsako misy karazany maro ny vokatra eto zay hita hoe azo sika atao mihitsy ny manaparika an'izao mba ahafahantsika miady amin'ny keretsy. Fianam-pianakaviana maro no niova tao anatin'izay fotoana ny asan'ny defi sy ny Formaprod teto amin'ny faritra Androy sy Anosy izay raha natetika firesaka ny kere teo aloha dia miova tsikelikely zany ankehitriny indrindra fa tao aoriana ny tondrana ny Gary. Nafa niavo Gary io tena nisy tombo ho anay satria manana rano kopy raika avao zahay efa mahamasaka sady tsisy raha troky sasa tsisy jaja marary sasa lasa botrabotra aby ty anay. Nahafapo ny vokatra hoy ny filohan'ny FIDA Alvario Lario raha niona tamin'ireo vahoaka mpisitraka fa mbola maro ny ezaka tokony atao iarahan'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola. Bon, il y a beaucoup de défis dans le sud, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense que c'est important d'offrir des opportunités à la jeunesse rurale. Ce sont des projets qui essayent de faire face au changement climatique, mais aussi de créer d'emplois. Alors, je pense que c'est important d'investir pour le moyen temps et aussi pas seulement de l'assistance humanitaire, mais aussi dans son développement inclusif et résilient. Atetika sa valambe folo izay misy famatsim-bola mitetina hatrany amin'ny 420 sy 700 tapitrisa dolara notohanan'ny FIDA eto Madagasikara ka tokantrano 2 alina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa no misitraka izany.